faly mamerina ny araba izay efa nataony ireo rahalahy teo aloha ho amintsika rehetrarehetra fiangonana izay manaraka amin'izao fotoana izao misy ny eto Antsahamanitra, misy ny any ivelany, misy eto Madagasikara ihany fa any amin'ny faritra maro isan-karazany dia ankonanainareo. Dia manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo amintsika rehetrarehetra tsirairay avy. Ao tsara venao ohatra ny hitako varim-bariana ohatra ny ahoana? Ao tsara? Ao tsara. Tenenao ary leoleo akaikinao hoe manana teny ho anao ny Tompo androany. Fa atonga lany ny sofinao dia hiteny aminao izy. Ny zavatra kely nakasika ilay zavatra nitenenin'ny rahalahy Tsioro teo makasika ilay toriteny tamin'ny laribia sady fampahirizana kely mialohan'ny hidirantsika ao anatin'ny hafatra. Ny famonjenantsika rahalahy sy ranabavy dia famonjena feno. Tsy famonjena tapatapana, fa famonjena feno. Sika rehefa misotro kafe ho an'izay mpisotro kafe dia midongo kafe erany, fa tsy misotro kafe tapany, fa ilay rehefa eran'ilay izy. Dia tsika koa tsy hoarina amin'ny kafe akory ilay famonjena, fa tiako tenenina aminao hoe feno complet. Tsy mila ampiana ininona intsony fa tena complet. Dia izay no tiako ampahirizina kely aminao aloha mialohan'ny hidirantsika ao anatin'ny hafatra hoe ianao dia olona vovontsy feno tsy mety very ny famonjenanao na inona zavatra miatra amin'ny fiainanao dia Andriamanitra efa namonjy ianao dia miazona anao hatramin'ny farany. Amen. Dia tsika ary indray hivaky tenin'ny soratra masina indray androany izay akatsika izay hitondran'ny Tompo antsika eto ny amin'ity andro anio ity. Dia andray hivaky teny any amin'ny testamenta taloha isika androany izany teto amin'ny fandraisana nyity teny ity mizara kely aminao izany dia nomeny Tompo ilay izy fa tsy hitako hoe ahoana ny fomba hitondrana azy ao amin'ny fiangonana. Dia fampiresaka tamin'ny Tompo hoe ahoana ary ny hitondrana an'ity zavatra ity satria sarotra be ilay izy. Dia ny Tompo hitarika antsika izy ameno izay zavatra tiany ampita eto androany. Amen. Exodosy toko fahatelo amby telopolo. Exodosy 33 andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Exodosy 33:1-3. Dia ampitsika izy rehefa avy eo amin'io Exodosy io ihany ampitsika ny eo amin'ny andininy fahatelo amby folo fa ovakitsika aloha ilay andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny soramandry dia hoe ny nitenenan'Andriamanitra ny zanak'Israely sy ny nanetrehan'ireo tena. Andininy voalohany. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy hoe mandehana miakatra hiala aty ianao sy ny firenena izay nentinao. Firenena izay nentinao izy niakatra avy tany amin'ny tany Egipta ho any amin'ny tany izay nianianako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba hoe ny taranakao nomeko azy. Ary niraka anjely aho hitarika anao eo aloha ka horoahiko ny Kananita sy ny Amorita sy ny Etita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita dia eo amin'izay tany tondra-dronono sy tantely. Nefa tsy hiaraka miakatra aminao satria olona mafiatoka ianao, fandrao andringana anao eny an-dalanao. Dia toizantsika ery amin'ny andininy fahatelo amby folo ery mikisaka kely fotsiny sika. Ary hoy Mosesy taminy, raha tsy handeha ny tavanao dia aza mitondra anay hiakatra hiala aty. Izay ilay vaky-teny rahalahy sy ranabavy. Dia ao anatin'io vaky-teny io hiresaka kely sika makasikana zavatra anankiroa samihafa. Raha ny marimarina kokoa dia hiresaka tsika makasika ny atao hoe zanaky ny teny fikasana ara-nofo sy ny zanaky ny teny fikasana ara-panahy. Mizara roa tsara mihitsy ilay vaky-teny nivakitsika teo, ho resantsika izy rehefa avy eo. Ao anatiny ao misy ny tapany voalohany miresaka momba ny zanaky ny teny fikasana ara-nofo, dia eo amin'ny ilany misy tandindona
ilay zanaky ny teny fikasana ara-panahy. Ao tsara ianao a? Dia zaho ary idirantsika avy hatrany aloha ilay tantara hoe inona ny zavatra nitranga teto amin'ity Exodus 33 ity, fa naninona Andriamanitra no nandray décision hoe andanonareo ry zanak'Israely. Teny tamin'i Mosesy moa izy zany hoe ry Mosesy teneno ny zanak'Israely andeha ho any amin'ny tany Kanana dia tonga dia mandeha anany nareo fa za tsy hiaraka aminareo. Inona ny antony izay fanapahan-kevitra Andriamanitra izay? Fa naninona Andriamanitra no tsy nanaiky hiaraka tamin'ny zanak'Israely? Ny zanak'Israely izay ravakitsika ny ary amin'ny andininy ary alohaloha ary dia Andriamanitra mihitsy no nitaona azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Sa tsy Andriamanitra no nitaona azy? Andriamanitra no nitaona azy tamin'ny zandro mahery, tanàna indra, tamin'ireo karazana fahagagana maro isan-karazany. Namoan'Andriamanitra ny zanak'Israely teo ambany famatoran'ny Farao ny Egipta. Fa naninona amin'izay Andriamanitra teto amin'ity Exodus 33 ity nanapa-kevitra hoe okizay. Dia ny antony hitantsika amin'ny andininy toko amin'ny Exodus 32. Ny antony dia nisy fotoana Mosesy natsoan'Andriamanitra hiakatra ho any an-tendrombohitra, omen'Andriamanitra ny lalàna maro isan-karazany ho an'ny zanak'Israely. Dia tany izy nandritry ny 70 andro sy 70 alina dia tsy hitany zanak'Israely mihitsy izy. Dia nieritreritry reto zanak'Israely reto hoe maty any iny Mosesy iny fa sao. Ry Arona anamboary Andriamanitra anankiray rangahy izay dia io Andriamanitra io no hitondra anay ho any amin'ny tany Kanana. Io Andriamanitra io no namoaka anay amin'ny tany Egipta. Dia nataon'ny Arona ilay izy dia nanao sary volamena ombikely ny zanak'Israely. Dia rehefa vita ilay sary ombikely izay nataony zanak'Israely, niverina tampoka Mosesy, inona ny zavatra nitranga? Manompo sambo ilay zanak'Israely, ilay vahoakan'Andriamanitra ny fidiny. Vo eo ireo nirahira hoe Jehova ihany ny anay Jehova ihany namonjy anay izy dia Andriamanitra mahery Nefa rehefa avy eo inona no natao? Nanao andriamankafy izy. Tezitra amin'izay Andriamanitra dia iny vakitsika iny nitoyany. Teboka voalohany anatin'ity afatra ity rahalasy dia izao. Ao anatin'ilay hoe zanaky ny teny fikasana ara-nofo sa zanaky ny teny fikasana ara-panahy. Ny zanaky ny teny fikasana ara-nofo dia olona miivo amin'ny tenany. Olona maninona? Ohatran'izy, ohatran'ny zanak'Israely. Hitanao ity tantara ity. Ny zavatra nilainy zanak'Israely dia teny fikasana, teny fampanantenana. Avy amin'izy, avy amin'ny Abrahama. Andriamanitra ny teny tamin'ny Abrahama, rehefa niantsoan'i Abrahama izy any amin'ny Genesis 12 any, natsoan'Andriamanitra i Abrahama dia nanome promesy Andriamanitra hoe mialahy ianao amin'ity tany ny ray aman-dreninao sy ny tany niavanao ity dia mandehanana amin'ilay tany izay ho asehoko anao. Dia tsy nafa ilay tany Kanana. Hitan'i Abrahama ilay tany Kanana. Dia niteny Andriamanitra hoe ity tany ity dia omeko ny taranakao. Tonga ny fotoana izay hitondran'Andriamanitra ny taranak'i Abrahama dia tsy iza fa ny zanak'Israely ho any amin'ilay tany Kanana. Efa mihodina ao anatin'ny sain'ny zanak'Israely foana zany izay promesy izay satria nisy génération marobe. Abrahama, Isaka, Jakoba dia nivoaka aty amin'ny zanak'Israely. Izany hoe fantatry zareo fa misy promesy. Misy promesy nataon'Andriamanitra ho an'ny taranak'i Abrahama dia tsy inona fa ilay tany Kanana. Dia fantatry zareo tsara izay. Dia io no nandradrainy zareo tamin'Andriamanitra. Ahoana amin'izay hozy izy Andriamanitra? Dana ho eto any amin'ilay promesy reto zanak'Israely reto. Satria efa nampanantena tamin'ny Abrahama fa ho tanterahako ny teniko fa sao, za tsy hiaraka amin'ireo. Za tsy hiaraka amin'ireo. Dia ilay olony zanaky ny teny fikasana ara-nofo dia miivo amin'ny tenany, miivo amin'ny promesy. Manompo an'Andriamanitra fa inona? Promesy. Manaraka an'Andriamanitra fa inona? Inona ny tenin'Andriamanitra ho anay? Inona ny tenin'Andriamanitra ho anay? Ahoana ny mba hapetipety ny fiainanay? Ahoana ny lazainy soratra masina? Raha marary dia inona ny lazainy soratra masina mba hahatonga ahy ho sitrana? Raha tsy manam-bola na sendra ny tratran'ny fahantrana, inona ny lazainy soratra masina makasika ny fananan-karena? Inona ny voalaza ny soratra masina? Ozy izy ny ohabolana hoe izay manana maso miantra dia ho tahina satria hanomezana ho an'ny malahelo
ny hanina. Ahoana zany ny sekre mba hananana fitahiana? Manome ho an'ny mahantra. Mitady promesa ao anaty soratra masina mba apety ny tenany. Zay ilay zanaky ny teny fikasana ara-nofo. Dia ao anatin'ity afatra ity tena aleontsika andiny tena tsara mihitsy. Tena andiny tenitsika satria toy ilay afatra rehefa eo dia ho azonao ny anton'izay zavatra izay. Satria misy amintsika kristianina mety mihevitra tsika fa tena ao tsara, fa mila mitandrina tsara, mila mandinika tsara hoe zanak'ilay teny fikasana ara-nofo ve sa zanak'ilay promesa ara-panahy. Dia izao mba azotsika azy tsara aloha dia somary hiverina kely ary amin'ilay promesa aloha voalohany indrindra efa niresahako teo ihany hoe Andriamanitra niteny tamin'ny Abrahama dia nanome promesa izy. Fa ny promesa nomen'Andriamanitra dia misy karazany anankiroa. Fantatsika fa inona ny karazany? Promesse terrestre dia indray promesse spirituelle. Promesse temporelle, promesse izay mandalo ihany, promesse ny tany izay mandalo ihany, ary misy promesse ny fanahy izay maharitra. Inona ilay promesse ny tany? Promesse ny tany ilay ohatran'ilay teo, ilay hoe omeko ny taranakao ny tany Kanana sy ny sisa, dia inona koa ny promesse anankiray terrestre? Zay, misy miteny atao be da be hozy izy ao amin'ny Deutéronomie. Dia saiko nareo raha ohatra ka tian'izay dia afaka mamaky tsara mihitsy hoe inona daholo moa ilay lazain'i Jehovah mahakasika an'ity sy ity. Afaka mijery an'izay. Fa izay ny zava-dehibe promessa ho an'ilay tany Kanana ny anankiray, dia ny iray promessa ho an'ireo zanaka ara-panahy. Dia tsy inona fa ilay any amin'ny Genesis 15:18 dia efa misy resaka an'izay, sy ny Genesis 22:18. Inona ilay izy? Hainareo tsara izay fa tsy miteny nareo. Hozy izy hoe avy amin'ny taranakao no tsy promesse terrestre iny tsy fampanantenana mihitsy iny hoe misy olona be da be zany dia hoe azo taranaka be da be zany Abrahama, dia rehefa mahazo taranaka be da be dia aninona rehefa eo? Fa iny promesse manondro ireo zanak'Andriamanitra rehetra ty aoriana. Raha ny tena marina anie raha lasirana bavy, firenena ray ihany anie no vidian'Andriamanitra, tsy iza fa ny zanak'Israely. Ny dikan'izay ny akoatra ny zanak'Israely zany dia tsy firenena. Milaza an'izany mihitsy ny soratra masina hoe nareo izay tsy firenena koa rozy izy. Amintsika io zasianao mihitsy io anareo tsy firenena nareo, olo-koazy nareo, tsy manan'Andriamanitra nareo. Nefa ilay promesse tamin'ny Abrahama tary dia niteny hoe avy amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra. Ho antsika ny promesse anankiray iny. Fa ny promesse anankiray ho an'ny zanak'Israely. Azonao alohatra eo promesse anankiroa, promesse terrestre, promesse spirituelle. Resantsika kely ny promesse terrestre dia mifamatitra amin'ny fepetra hoe raha manao an'izao ianao dia zao. Fa ny promesse spirituelle dia ahoana? Hozy izy fotsiny Jehovah hoe avy amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra. Le taranaka ty aoriana tsy miteny hoe manaova an'izao nareo re taranaka ty aoriana hoe manompo an'i Jehovah, manaova fanatitra, manaova ny risiri, dia ho vavonjy ianao fa teny fotsiny promesse sans condition hoe hitahina avy amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra. Rehefa mivoaka le taranaka dia voatahy ny firenena rehetra. Tsisy ninona ataon'ilay zanaky ny teny fikasana ara-panahy, fa mino fotsiny izy. Fa ilay zanaky ny teny fikasana ara-nofo maninona? Raha manao an'izao ianao dia ho avy aminao izao. Manahoana amin'izay ny ainan'ny kristianina ankehitriny an'izany teny izany. Kristianina ankehitriny ny ankamaroany dia mihazakazaka makany amin'ilay promesse terrestre. Ny karazana fivavahana maro isan-karazany dia makany amin'ilay promesse terrestre izay misy condition. Misy condition. Rehefa tafiditra ao amin'ilay tany Kanana ilay zanak'Israely dia
misy teny be da be milohan'izay ny tenenin'Andriamanitra hoe mila tanterahanareo reto ry zanak'Israely makasika ny resaka fanatitra nareo mila mitondra zanak'osy isan'andro na zanak'ondry na mitondra voromailala na mitondra koba tsara toto izay tsy misy lalovaina raha tsy manao an'izany nareo dia ho faty nareo. Condition be da be. Nareo raha te ho tahina dia mila manao an'izao sy izao satria firenena navahako nareo. Donc nareo zany dia mifamatotra amin'izay zavatra teneniko raha tsy manao an'izay zavatra teneniko nareo dia tsy ho tanteraka, tsy ho azonareo io promesse io. Ny olona nefa hozy izy aty ao ny fiangonana ankehitriny dia mihazakazaka ao anatin'izay promesse izay. Mihazakazaka, milomay ao anatin'ilay promesse terrestre izay tsy maharitra. 70 taona na 80 taona sika hozy izy ny soratra masina no miaina eto an-tany eto. Nefa ny hazakazan'olona dia ilay promesse ho amin'ilay 70 taona sy 80 taona. Dia nahoana ny aorianan'izay rehefa avy eo? Manao fanompona ihany ary ilay promesse ity tsy olombelona no nanao an'ilay hoe ilay promesse ara-panahy tsy hoe Andriamanitra no nanao azy hoe Andriamanitra rery. Dia ilay promesse terrestre olombelona fa samy iza ny teny an'ireo? Samy Andriamanitra. Samy Andriamanitra ny teny an'ireo tamin'ny alalan'i Abrahama. Fa samy hafa ilay izy. Dia samy manompo ny olona ankehitriny. Samy mihazakazaka amin'ny fivavahana. Fa ny anankiray mihazakazaka ao amin'ilay promesse tsy maharitra. Dia mamaky an'ity Baiboly ity. Ahoana no lazain'i Jehovah raha te hananjanaka ianao? Aloha jerena kely hoe aiza misy promesse ho an'ny zanaka. Ahoana no lazain'i Jehovah raha marary inona ny tenenin'i Jehovah? Mihivo amin'ny tena foana. Mamaky Baiboly fa mihivo amin'ny tena. Manompo an'Andriamanitra fa manino? Mihivo amin'ny tena. Ohatran'ny zanak'Israely mihitsy. Tsy nisy raharahiany zanak'Israely an'izay Andriamanitra zany. Rehefa tsy hitany Mosesy mpitarika azy dia hozy izy bon tant pis pour le Dieu. Ndao sika hanao Dieu anankiray indray zany. Tanao fotsy famatotra amin'Andriamanitra. Fa inona fotsiny? Besoin. Manompo an'Andriamanitra par besoin. Mama sauce sy papa sauce. Tsisy fitiavana. Fa mila vola, mila fitahiana, mila n'izao sy izao. Dia ahoana kishéri? Eny. Ataoko hoe chéri indri fa zany tsy tena tia indri fa ilay zavatra indri no tena tiako hoe tandri ilay malety indri io ao anatin'io misy billet izay dia tsy teneniko andri ilay izy fa anatin'ny saiko izany teniko izany moa dia ataoko chéri indri fa tsy tiako. Fa ilay vola indri no ilaiko. Ohatran'izay ny zanak'Israely ilay promesse no ilaina fa tsisy raharahiana an'izay Andriamanitra. Dia ianao manahoana? Manahoana ianao par rapport amin'ilay Andriamanitra topoinao? Zanak'ilay teny fikasana ranofo ianao. Ilay mihivo foana. Na manompo azy, na mandeha isan-kalahady ohatran'izao azy, mihivo amin'inona izao fotoana izao tonga eo ianao. Dia nio ny tenanao hoe fa maninona kay izany tonga eto e? Fa maninona ny tonga eto? Sao dia bedin'ny pastera ve rehefa tsy tonga eto? Sa ve sao dia tsy hitan'ny rahavavy ihany na hoe fa naninona hoy ny kiziny tsy tonga? Tsy haiko aky fa ohatry ny kamokamo koa izy iny tato ato. Dia forcé tonga eto. Nefa ny fonao tsy ho an'ilay Andriamanitra mamonjy anao akory. Fa tena miteny ny tenin'Andriamanitra ankehitriny hoe tena dinio tsara mihitsy. Fa maninona ianao tonga eto androany? Fa maninona ianao tonga eto rehefa alarobia? Fa maninona ianao tonga eto rehefa alahady? Fa maninona ianao manaraka an'ity pejy ity? Sa mahafinaritra anao fotsiny ilay resaka toritenin'ny pasteur Tovo ohatra. Ilay hoe tsy mihivo amin'ny tena sy ny sisa dia mahafinaritra be. Zareo koa rehefa mivavaka dia mba manao câlin. Any amin'ny fiangonana misy anay tsisy an'izany. Mba mahafinaritra be ilay câlin, mahafinaritra be ilay fanoana fiadanana rahalarana bavy sy ny sisa. Dia mahafinaritra anao ilay izy fa mifonao. Tsy mifamatotra amin'Andriamanitra akory. Dia dinio ny tenanao ankehitriny. Zanak'ilay teny fikasana ranofo ianao, ilay mihivo amin'ny tena. Sa zanak'ilay teny fikasana ara-panahy izay mihivo amin'ny Kristy ilay namonjy azy. Amen na? Dao hidirantsika indray ary ilay zanaky ny teny fikasana ara-panahy.
zanaky ny teny fikasana ara-panara lasa ranabavy aho ozy isitsika teo hoe samy Andriamanitra no nanome le promesse fa ny zanaky ny teny fikasana ara-panahy dia miivo amin'ilay Andriamanitra nanome azy fa tsy miivo amin'ilay promesse. Hitanao, ataontsika hoe aretina moa zany satria izay aloha no ohatra misy a. Raha samy marary ny zanaky ny teny fikasana ara-nofo sy ny zanaky ny teny fikasana ara-panahy dia samy mitodika amin'Andriamanitra fa ny ray mitady vahaolana ho an'ny aretiny ho an'ny tenany. Ao amin'Andriamanitra izy mitady vahaolana fa tsy mitady vahaolana any am-pimaso izy sao dia voafitaka ianao hoe kristianina io zanaky ny teny fikasana ara-nofo io dia mpimaso zany ny andehanana io. Non, 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 non. Ao amin'Andriamanitra izy mandeha fa mivo amin'ny tenany izy hoe ahoana ny anasitranana ny aretiko ty. Zanaky ny teny fikasana ara-panahy kosa manantona an'Andriamanitra izy raha marary fa tsy le fanasitranana ny aretina aloha ny mamaika azy. Za akory tsy miteny anao hoe rehefa hivavaka zany ankehitriny dia tsy teny amin'ny tompontsony hoe sitrano ny aretiko. Tsy zany no tiako tenenina anao. Fa araka ilay fijoroana vavolombelona efa nisy fotoana ny teneniko anareo teto iny, ilay aretina 3 ans tadidinareo iny. Tsy ilay aretina tiako tadidinareo fa ilay zavatra nytenen'ny tompo tamin'izay. Ilay hoe marary ianao dia ao anatin'ilay aretina manahoana ny toeponao. Ianao ve ohatran'ny olona rehetra rehefa marary dia mitady an'Andriamanitra mba ho sitranina sa marary ianao mitady ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny aretina? Samy hafa be zany samy mitady an'Andriamanitra fa ny ray mitady an'Andriamanitra mba hanasitranana ny aretina satria marary ilay izy, samy marary rehefa tratran'ny aretina. Fa ny anankiray kosa mitady an'Andriamanitra, mitady ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ilay aretina. Hitanao, marary ianao zany dia tsy miteny Andriamanitra ho sitrano ny aretiko. Tsy formule zany fa sao dia ataonareo formule io manana fanahy masin'Andriamanitra nareo dia tariny fanahy masin'Andriamanitra nareo, tsy mampianatra formule mihitsy fa ny tiako tenenina ny fonao famatotra amin'ilay Andriamanitra dia mitady ny sitrapon'Andriamanitra ianao anatin'ilay aretina hoe Andriamanitra marary kibo be fa inona ny sitraponao anatin'ity areti-kibo ity, ho sitraninao ve sa inona ny tianao ataoko? Zany ilay zanaky ny teny fikasana ara-panahy. Tsy miivo amin'ny tenany mihitsy zany hoe marary Jesosy na hoe manana problème ianao dia tsy ny hamahana an'ilay problème mamaika anao aloha fa inona ny tenin'Andriamanitra manoloana ny problème anao io, manoloana ny situation anao io. Tsy voatery problème sao dia hoe problème foana zany na fifaliana aza manahoana, inona ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny fifaliana ao io. Fa tsy hoe falifaly fotsiny ndao hanao fety ndao handindy ndao hiarisakafo sy ny sisa dia vita izay dia maninona rehefa eo. Fa ao anatin'izay zanaky ny teny fikasana ara-panahy dia mitady ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ilay zavatra misy sy iainana. Ohatran'izy, ohatran'i Mosesy. Ilay ao amin'ilay Exodus 33:15 teo. Hoanao ozy izy Mosesy, ity baiboly ity tsy dia mazava loatra ilay traduction. Fa raha vakitsika amin'ny baiboly hafa io amin'ny dika teny hafa ilay Exodus 33:15 teo. Ilay hoe ozy izy hoe fa io Mosesy taminy hoe raha tsy handeha ny tavanao dia aza mitondra anay hiakatra hiala aty. Fa izy io raha jerentsika amin'ny dika teny frantsay ohatra na amin'ny dika teny diem dia miteny izy hoe raha tsy miaraka aminay ianao dia aza mitondra anay ho any amin'ny tany Kanana. Tanao ny toe-pony Mosesy, tsy ohatran'ny toe-pony reto zanak'Israely reto. Fa hoanao izy Mosesy, zay tsy ala eto zay raha tsy ianao no mitondra anay. Tsisy ilaivanay an'izay teny fikasana, tsisy ilaivanay an'izay tany tondra-dronono sy tantely zany, fa ny anay Andriamanitra no ilainay, ianao miaraka aminay, zay no ilainay amin'ny fiainanay. Niady tamin'i Jehovah mihitsy Mosesy tena rehefa nifampiresaka teo izy dia lasa Mosesy niresaka tamin'Andriamanitra manokana hoe tsy mety zany Andriamanitra fa aza mitondra anay makany raha tsy ianao miaraka aminay. Fa nahoana no anjely no avelanao hitondra an'ireo zanak'Israely ireo? Fa maninona ianao no tsy miaraka aminay? Ohatran'izany raha lasa ranabavy, ny zanaky ny teny fikasana ara-panahy tsy velona izy raha tsy eo amin'ny fiainany Andriamanitra. Mila ny présence an'Andriamanitra izy eo amin'ny fiainany. Tsy hoe tahiny izy, tsy hoe milamina ny fiainany dia hoe zay midika fa hoe eo zay Andriamanitra, hoe présent eo amin'ny fiainany eo Andriamanitra. Tsy voatery zany. Araka io vakiteny vakitsika teo io, Andriamanitra afaka manatanteraka an'ilay promesiny fa tsy miaraka aminao izy.
milamina amin'ny fiainanao fa dinio eo ve Andriamanitra sa tsy eo? Ary izay fitaka be mihitsy ankehitriny. Ny olona mieritreritra hoe mandeha ny zavatra rehetrarehetra, milamina ny zavatra rehetrarehetra, manompo an'Andriamanitra, dia hoe présent amin'ny fiainana izay Andriamanitra. Tsy voatery présent Andriamanitra, fa ianao mila mandinika, ianao mila misaina, ianao mila mamakafaka tsara hoe tena présent ve Andriamanitra ao anatin'ity zavatra ity, présent ve Andriamanitra ao anatin'izao situation iainako izao. Fa izany natao hoe zanaky ny teny fikasana ara-panahy, mihivo amin'ny Kristy, mihivo amin'Andriamanitra. Manao ahoana ianao anatin'izany? Mametraka zavatra amin'ny fonao ve ny Tompo? Dinio ny tenanao. Paoly dia miteny an'izany foana hoe dinio ny tenanareo raha mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy. Dinio ny tenanareo raha mitoetra amin'ny finoana. Avy aiza ny finoantsika? Avy amin'ny Kristy. Dinio ny tenanareo raha mitoetra amin'ny Kristy ianareo na tsy. Ny afatra androany izany dia tena aza velan-dia ho azy fotsiny fiainana raha lasa ranabavy. Aza velan-dia comme ça fotsiny hoe mandeha manompo dia efa milamina izany rangahy. Ny fiainako efa milamina, efa mety, fa tena dinio, pazapa mihitsy dinio, présent ve Andriamanitra. Présent ve Andriamanitra mandroso ianao, présent ve Andriamanitra. Mitodika ianao, eo ve Andriamanitra. Aza velan-dia fotsiny fahatan'ny fiainanao. Mila ny présence an'Andriamanitra ianao, raha zanak'ilay teny fikasana ara-panahy. Amen. Tena kely aloha ilay namanao hoe mila ny présence an'Andriamanitra ho ianao. Isan'andro mihitsy. Tsy hoe rehefa isaka-alahady na isaky ny fotoana fanompoantsika eto soa sy ny sisa, fa isan'andro. Amen. Zanaky ny teny fikasana ara-nofo sa ara-panahy. Amin'ny fomba ahoana nefa ny natongava ilay zanaky ny teny fikasana ara-panahy ho tonga zanak'Andriamanitra? Efa nitariny rahalahy Tsioro teo foana ilay izy isaorana ny Tompo, fa tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Kristy Jesosy. Tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Kristy Jesosy. Ary izy io efa hatramin'ny voalohany, efa tany amin'ny fanekena taloha, tany amin'ny tsy fanekena taloha moa izany satria mbola tsy nisy fanekena tamin'ny andron'i Abrahama. Tsy nisy ihany fa fifampirarahana fotsiny tamin'izany. Efa manondro sady, efa manondro an'ilay zanaky ny teny fikasana ara-panahy foana ny resaka hatramin'ny voalohany. Tsy haiko nahitanao izany rehefa mamaky Baiboly ianao. Rehefa ilay testamenta taloha mihitsy ny tiako tenenina fa tsy ilay testamenta vaovao. Fa rehefa mijery ianao ny testamenta taloha, dia mahita ianao an' Jesosy Kristy hamonjy ny fiangonany. Efa hatramin'ny voalohany mihitsy io, fony vao tafalatsaka tao anatin'ny fahotana ny zanak'olombelona voalohany, dia efa niresaka sady Andriamanitra. Resaka sady Andriamanitra ozy izy hoe, izy ozy izy, ahoana moa filazany azy? Anoritoro ny tongotrao. Izy ozy izy anoritoro anao, dia anao kosa ozy izy aninona ny vodi-tongotro ny ozy izy. Izay mihitsy ilay izy, aomba labe tongony ny ao, fa vodi-tongotra ilay izy. Izy anaikitra ny vodi-tongotra ao fa ianao anitsaka azy. Za amin'ny alalan'ilay zanaka ao io, tsy isa fa Jesosy Kristy ny tondrony amin'iny, efa tany izy dia manondro sady an' Jesosy, ilay zanaky ny teny fikasana ara-panahy, ilay iteraka isanao ao anatin'ny fanahy. Dia mandeha ny tantara, dia etontsika ankehitriny. Eto izao ianao ankehitriny. Dia manahoana ianao? Manahoana ny any anatin'ny fonahoany mbola mirehitra ve ianao? Mbola mirehitra ve ianao? Ianao ilay mifidiana maimaimpona. Ianao ilay tsy tahaky ny zanaky ny teny fikasana ara-nofo hoe raha te azo an'izao ianao dia ataovy ity sy ity. Fa ny ianao teny fotsiny dia mino dia vita. Manahoana ilay nifidiana maimaimpona ankehitriny? Mahatsapa ny sarobidin'izany ve ianao? Ianao ve ny valeur an'izany? Sa ianao mbola midongy an'ilay zavatra ananan'ilay zanaky ny teny fikasana ara-nofo? Raha vao tsy hitanao ny valeur an'ilay omen'Andriamanitra anao, dia inona ny mamaky antsika?
todika ry indray tsika. Eny manompo an'Andriamanitra fa mba zao kosa e. Aiza koa ve dia mba handeha tongotra foana e. Aiza koa ve dia harary foana e. Aiza koa ve dia tratrana problème foana e. Aiza kosa ve dia zao foana e. Rehefa tsy mivo ianao, rehefa tsy inona moa zany, rehefa tsy mibanjina ianao an'ilay zavatra nomeny Kristy ianao, izay sarobidy indrindra, dia tafalatsaka foantsika, tafaverina ary amin'ilay zavatra nanan'ilay zanaky ny te-fikasana ranofo, midongy an'ilay ao foana. Fandroany tena sivy valeur ny zavatra nomeny Kristy ianao. Amen. Ndao mba hiteka ho azy ary aloha ankehitriny. Ohatra ny variana be nareo. Amen. Dia izay raha lasy-ranabavy. Tsy ho lavo ty afatra ty. Fa tena mahatonga antsika handinika ny tenantsika, manoloana ny fanarantsika an'Andriamanitra. Aiza ho aizitsika. Aiza ho aizitsika. Samy manompo an'Andriamanitra ozy izy na ny zanaky ny teny fikasana ranofo, na ny zanaky ny teny fikasana ara-panahy. Fa ny mahasamy hafa azy, ny ray mivo amin'ny tenany, zavatra rehetra atao, na inona io na inona. Ary io tsy hitan'ny masontsika raha mijery zao hoe ary ihany na ohatra ohatra tena manompo be mihitsy e, fa kay ve izy iny kay ohatra zao e. Tsy hitanao masonao iny, tsy hitanao amin'ny alalan'ny asa izay ataony koa iny, fa amin'ny alalan'ny fanahy ao anatiny ihany ozy izy Jesosy hoe fataro amin'ny voniny ny azo. Mamokatra vo inona ilay olona rehefa eo, manompo izy fa inona ny antony anompony. Zay no lalantsika azy. Dia izay ihany koa raha lasy ranabavy no hitarihako ny sainao ao anatin'ity afatra ity. Dinio ny tenanao. Dinio tsara sao tsika dia mamita tena. Fa tena dinio manaova mise au point amin'ny tompo mihitsy androany hoe ahoana za ty Jesosy, ohatrany efa ohatrany hoe tena ao tsara raha fandiniako azy nefa ny indraindray to ohatrany misy ohatr' izao. Tena afaka manao carte sur table amin'ny tompo ianao androany. Mba tsy tonga antsika nomponompo fatany fotsiny raha lasy ranabavy. Paoly dia miteny an'izany hoe mihazakazaka ozy izy, fa tsy reraka ary tsy mihazakazaka, ary mamely totondra ozy izy, fa tsy mamely rivotra. Izany hoe misy zavatra matipaika zany ny amin'ny fanompona izay ataon'ny Paoly. Ianao ihany koa mila matipaika tsara ianao manao an'ity zavatra anankiray ity fa présent ve Andriamanitra? Tena ao tsara ve? Izay ny afatra ho antsika raha lasy ranabavy androany inoko fa namangy anao ny tompo androany. Tenio ny tenanao. Zanaky ny teny fikasana ranofo ianao sa zanaky ny teny fikasana ara-panahy? Raha fitiniko dia hoe miivo amin'ny tenanao ve ianao sa miivo amin'ny Kristy? Zanak'Israely niivo tamin'ny tenany, resaka promesy. Mosesy niivo tamin'Andriamanitra. Sika koa raha zanak'Andriamanitra sika dia miivo amin'ny Kristy irery any. Amen. Manasanao ahitsangana ankehitriny. Ataontsika hivavaka hiresaka amin'ny tompontsika. Raha efa tsapanao hoe ianao ilay tena novonjen'ny tompo, rehefa tsapanao ny valeur ny famonjena izay nomeny Kristy anao, dia tena azonao antoka hoe tena izaho ilay zanaky ny teny fikasana, dia misaora azy ianao ankehitriny. Fa tsy amin'ny alalan'ny asanao no nazonao an'izany, tsy amin'ny alalan'ny ezakezaka sy ny fanomponao no nazonao an'izany, fa vokatry ny fifidianan'Andriamanitra, fifidianan'ny Kristy ianao. Raha tsapanao zany dia misaora azy ankehitriny. Raha ianao kosa hoe ianao ilay mbola zanaky ny teny fikasana ranofo, manompo an'Andriamanitra ihany ianao, fa ny antony hanomponao dia ho anao ihany, fa tsy ho an'Andriamanitra. Dia miresaha amin'ny tompo ianao, raha maniry ianao ankehitriny hoe za koa tompo, mitongitaka amin'ny Mosesy mihitsy ianao hoe za tsy handeha raha tsy miaraka amiko ianao. Tongi ohatra amin'ny Mosesy mihitsy ianao hoe Andriamanitra, ianao mihitsy no antom-pisiko, ianao mihitsy no ilaiko, ianao mihitsy no antom-pahavelomako. Ny zanaky ny teny fikasana ara-panahy lasy ranabavy dia tsy velona izy raha tsy ilay fanan'Andriamanitra ao anatiny no mitoetra ao aminy. Ary io no mahavoky azy, io no mamelona azy. Zanaky ny teny fikasana ranofo, velony promesy, velony zavatra rehetrarehetra misy manodidina azy. Raha zanaky ny teny fikasana ara-panahy ianao ankehitriny dia mitongia amin'ny tompo hoe za tompo, tsy velona raha tsy ianao.
Inona zavatra ataoko tenao foana. Matsiaro ny tantarany Davida mihitsy aho eto. Davida rehefa nisy fotoana izy hanafika. Ninona zavatra ataony Davida dia manontany an'Andriamanitra foana izy. Andriamanitra, ahoana no ataoko? Inona no ataontsika? Hanafika ny anina ve tsika? Ho ary ve tsika? Ohatran'izany ihany koa ny toe-pony ny zanaky ny teny fikasana ara-panahy. Miivo amin'ny Kristy foana. Manahoana ny hevitra ao Kristy manoloana an'ity situation ity. Raha maniry ary mivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.